dia mbola amin'ny fifaliana no ahafahana miaraka amintsika indray ao anatin'izao fampahirezana fo izao. Milohan'ny zavatra rehetra dia hivavaka isika. Jehovandriamanitra ray io misotranao mandrakariva izahay no ny fitiavanao sy ny famotram-ponao lehibe izay asehonao aminay sambatan'olona tsiraray avy, na dia fantatray raha fa miaratsy izao fiainana izao, na dia teo ny fampitandremana izay nasehonao tamin'ireny loza maro isan-karazany izay mitranga tsy teto amin'ny firenena fotsiny fa nanerana an'izao tontolo izao. Mbola maro amin'ny vahoakanao mbola manjeny ny androlava, tsy mahatsapa ny hafatra tianao ampitaina ao anatin'ireny, ka manjeny ny androlava, tsy mieritreritra izay hiafarany, kanefa marina mandrakariva ny teninao satria nantongotra ny fiavian'i Kristy eny amin'ny rahona lanitra, ary mbola ao anatin'ny fialana nenina ianao ankehitriny, maniraka mandrakariva ny mpanomponao mba fampitandremana ny vahoakanao tsiraray avy, natonga azy hiondrika ao anatin'ny teninao ary hibanjina mandrakariva satria ianao ny tompony teny farany, ary tsy maintsy ho avy ny fotoana izay haravana izao tontolo izao. Ny angatahana aminao dia ny fanahy masina ny mpahiasa mandrakariva ao anatinay tompo, mba hahatonga anay angovotra sy atahotra manoloana ny fitantananao, mba tsy hahatonga anay hanenina fa handray fanapahan-kevitra tena hivavaka marina aminao, ary anety ny fiapetra rehetra apetrako mba handraisanay ny famonjeny. Dia matoko sy mino fa manatrika anay ianao, miteny aminay ianao, ary mbola anio ny voninahitra ao aminay sambatan'olona. Dia misaotra indrindra ray amin'ny anaranao Jesosy, amen. Dia mbola faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy, manona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva. Resaka tsika ny andro fanavotana izay fanompoam-pivavahana tokony ho tanterahana amin'izao andro farany izao, ary tsy misy fijerevana akory hoe voatokana fotsiny ho an'ny kristianina izay fanompoam-pivavahana izay, fa andro farany izao miala nenina Andriamanitra ary manatanteraka ny tenin'i Jesosy Kristy hoe tsy maintsy hodoriana amin'izao tontolo izao ty filazantsara ny fanjakana ity, izay vao ho tonga ny farany, ary tsy takona fiainana tamintsika miafatra rehetra, indrindra ny zavatra mitranga manerana an'izao tontolo izao, manoloana iny loza izay nampikaikaika ny vahoaka rehetra iny, ary indrindra moa teto amin'ny firenentsika tsy nisy izay tsy nitaintaina tao anatin'ireny rehetra ireny. Navelan'Andriamanitra hitranga ireny loza ireny, mba ahafahan'ny olona mitodika amin'Andriamanitra, trompetra fanairana ny olona fa mbiom-baravarany Jesosy Kristy. Ary araka ny hafatra napetraka Jesosy dia hoe misy loza tsy misy toa azy hatrizay mandraka ankehitriny ary aminao avy, ary ny fitrangan'izay zavatra rehetra tsy mbola izao ozy tsika, izany tena loza tsy misy toa azy izany, kanefa miara-resy lahatra tsika amin'izao androm-piainantsika izao, fa tsy mbola misy teo zavatra mitranga tahaka an'izao hitan'ny masontsika, ary marina mandrakariva ny tenin'Andriamanitra fa saingy aorianan'io loza io dia misy fitsaharana vetivety, ary izay ilay fitsaharany loza vetivety izay no endrasan'Andriamanitra ny sambatan'olona. Eo tonga ny fibebahana ve ny olona, ampitodika ny olona amin'Andriamanitra ve ny toe-javatra mitranga rehetra, miondrika ao anatin'ny soratra masina ve ny olona ka miaiky tanteraka fa tsy misy diso ny soratra masina, satria na dia loza ary marika ny fitiavan'Andriamanitra ireny, mba tonga ny olona hitodika amin'ny tenany ka hieritrretany araka ny efa nazavaintsika teto hoe ao anatin'ny andro fanavotana tsika. Raha-bako teny moa dia ny volana Tisri, anelanelana ny volana Septambra sy Oktobra, fa eo amin'ny sehatra ara-panahy dia ny vanim-potoana
zay hitaraina mpisorona be eo amin'ny efitra masina indrindra, zay no atao hoe andro fanavotana. Ary misy nefa baiko tanterahany zanak'Israely mandritra amin'ny vanim-potoana zay iny koa fa mpisorona be mangataka fitalaona amin'Andriamanitra mba tsy hahatonga fandringanana ho an'ny zanak'Israely. Anjaran'ny mpisorona be zay mitarain'izay, fa ho an'ny zanak'Israely kosa dia mampahorony tena ny ositsika efa hitantsika tsy verenantsika lava, ary zay famporin-tena zay dia ny fifadikanana. Ka raha jerevantsika ny soratra masina, tsy le fifadikanana voatendry amin'ny andro anankiray ny tokony tanterahana amin'izao vanim-potoana izao, satria araka ny fantatritsika tsy misy tsony mpisorona be ety amin'ity zao tontolo izao ity, fa Jesosy Kristy no mpisorona be atsika, efa niakatra tany an-danitra ao amin'ny efitra masina indrindra. Any an-danitra izy no manatanteraka mivavaka fifonana amin'ny feo tsy azo tononona ho antsika zanak'olombelona rehetra, ary tsy mitsanganao izy raha tsy tonga ny feom-potoana izay andraisan'Andriamanitra fanapaka-hevitra arava n'ity zao tontolo izao ity. Tsy hoe mitovy tamin'ny tany amin'ny testamenta taloha, satria tany amin'ny testamenta taloha dia isa-taona dia miverimberina zay fanatanterahana ny fampivavahana fanavotan'izay. Isa-taona ny mpisorona be voatendry olombelona dia miditra makao amin'ny efitra masina indrindra teto tany. Fa rehefa tonga Jesosy Kristy dia tsy misy tsony mpisorona be, fa efa niakatra any an-danitra izy, ary manatanteraka ny fampivavahana mandra-pahatonga ny vanim-potoana zay arava n'ity zao tontolo izao ity. Tsy mbola mitsanganao izy, tsy hoe isa-taona izy dia mitsanganao, fa ny vanim-potoana hitsanganan'i Kristy eo amin'ny efitra masina indrindra dia ny fiverenany avy eny amin'ny rahona lanitra ary ny fataperan'ity zao tontolo izao ity. Ary eo anatin'izay vanim-potoana izay hitarainan'i Jesosy Kristy izay mahatongava ny teny ho amintsika raha mahatakatra ny hevim-panahy fa ny fampivavahana tokony ho tanterahana amin'izao vanim-potoana mialohan'ny hahatongavan'i Kristy izao dia ny fampivavahana fanavotana, zany hoe ny fampahoritena. Ary izay fampahoritena izay dia fifadikanana, ka tsy le fifadikanana mahazatra tahaka ny nataony zanak'Israely tamin'izany hoe amin'ny vanim-potoana voatendry fotsiny dia iny fa apetraka ny sakafo, sotroina ny rano, tafilamba malailay, miosondavenina, dia voatendry ho isa-taona zany tamin'izany vanim-potoana zany, fa tokony ho fiainantsika zanak'olombelona mandra-piavan'i Kristy teny amin'ny rahona lanitra zay fifadikanana izay. Kanefa raha ho tanterahantsika ara-baka teny izay fifadikanana izay, tsy misy olombelona velona ngamba raha farany mateza mety maharitra mahavita, mety ho eo amin'ny herinandro io mahavita mifady aminy, fa tsy maintsy reraka ary dia mananontanyinao fahaverezan-tsaina sy ny fahadalàna. Kanefa raha ny soratra masina dia ny fampahoritena na ny fifadikanana dia tanterahana mandra-pitsanga ny mpisorona be avy eo amin'ny fitoerana masina indrindra. Noho izany mila manakatra tsika ny zava-panahy ao ambadik'izay fifadikanana izay. Efa nanomboka nazavaintsika izy io raha mijery ny bokin'ny Joela averintsika eto, araka ny tenin'ny Paoly apôstôly hoe tsy mampaninona ny manao teny averina ozy, fa mahasoa ny fanahintsika, satria betsaka ny fahatsoa-kevitra nampitaina tamin'ny olona mahakasika ny fifadikanana io, satria saika ataon'ny olona filan-javatra ny antony hivadiany anina. Misy zavatra kakatsahany, dia azo asa izy dia mifady anina, dia azo vola izy dia mifady anina, dia azo arena sy voninahitra izy dia mifady anina. Zany hoe filan-javatra mahatonga ny olona hifady anina. Tsika tsy afaka hilaza hoe diso sa marina zany, fa ny soratra masina no mijerevantsika mba ahafahantsika tena mahatakatra ny zava-dalina ny fifadikanana. Fa ao anatin'ny soratra masina raha ny hitantsika tany amin'ny bokin'ny Joely, rehefa jerevana ange ny bokin'ny Joely iray manontolo dia fanazavahana ny zavatra mitranga amin'ny andro farany, misy famantarana ao fa ho avy ny fataperan'ity zao tontolo izao ity. Kanefa misy filazana loza ihany koa. Ary rehefa jerevana ny bokin'ny Joely iray manontolo dia fanazavahana mahakasika ny fifadikanana. Inona nefa ny zavatra mitranga tao amin'ny bokin'ny Joely dia hitantsika tany am-poalohany, azontsika vakiana ny bokin'ny Joely satria boky fohy dia fohy izy io,
azotrandrahana tsara zavatra tsikaritra atao dia nisy tanymboalohany loza efa miatra, loza efa mianjady tamin'ny olona ary tao anatin'izay loza zay dia nisy fitarainana sy nisy fananarana ny olona zay tradoza, zany hoe efa tena miatra ny loza. Mety misy ny maty fa mety misy nefa tamin'izany vanim-potoana zany niaran-doza fa tsy maty, ary ny olona niaran-doza fa tsy maty sy vavolombelona nahita ny fitrangan'ny loza dia nisy ny fananarana natao taminy. Rehefa jerevantsika ny Joela 2:2 dia eto indray misy indray ny filazana ny loza hanjo, loza manambina, loza ho avy. Tsy mbola miatra indray izy eto fa ny zavatra mitranga nefa dia zao miantso ny olona hibebaka milomana izay loza efa mananontanyin'izay. Ary ao anatin'ny Joela 2:2 izay le loza mananontanyin'izay sy fiantsonany olona hibebaka dia tao anatin'izay nandraisantsika ny Joela 2:2 ny 2:12 ka hatramin'ny 4:12 raha iverenantsika vakiana hoe koa na dia ankehitriny aza ho Jehova miverena amiko amin'ny fonareo rehetra ary amin'ny fifadikanana sy ny fitomanina ary ny fitarainana ary ny fonareo mitretrehary fa aza ny fitafianareo ary miverena amin'ny Jehova Andriamanitrareo fa mamindra fosy miantra izy maharo-po sady be famindram-po ary manenina ny amin'ny loza fa andreo mba hanenina ihany izy ozy ka mela fitahiana ao aoriana dia fanatitra hohanina sy fanatitra hidina ho an'i Jehova Andriamanitrareo. Ny antony nandraisantsika an'izany dia izay ny tena afatra ngezabe ao anatin'ny bokin'ny Joely. Manoloana ireo toe-javatra, manoloana ny loza efa niatra, manoloana ny loza mananontanyna, loza mitatao ary fiantsona ny olona hibebaka. Ary mazava izay voalaza ny Joely ato hoe ny fifadikanana izay tanterahana dia atao amin'ny fitomanina sy ny fitarainana ka tsy ny fitafiana ny tretriarina ozy fa ny fo efa manomboka milaza zava-panahy izy ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Ary rehefa tena jerevana ny votoatin'ny fifadikanana dia io 7:12 hoe ny 7:12 miverena amiko amin'ny fonareo rehetra. Ny fifadikanana ao anatin'ny fitarainana sy ny fitomanina zany dia fandraisana fanapa-kevitra hiverina amin'i Jehova satria ny loza izay mitranga dia fanairana fitaomana ny olona mba tena hiverina amin'Andriamanitra. Ary izay no zavatra tokony ho tsapantsika satria io tsy afa-bela na mino ny olona na tsy mino, marina foana ny teny soratra masina efa akaiky ny fiavian'i Kristy. Mandalo izao fiainan'izao sy ny filany, tsy maintsy ho avy ny fahataperan'ity izao tontolo izao ity kanefa miala nenin'Andriamanitra ao anatin'ireny loza ireny raha mbola mahatsiaro tena fa velonaintsika mba hahatonga antsika hiverina tanteraka amin'i Jehova. Ary izay le fiverenana amin'i Jehova izay no jerevantsika izay midika hoe tena fifadikanana satria ambarany aty hoe mamindra fosy miantra izy maharo-po sady be famindram-po manenina ny amin'ny loza. Izay ny toeran'i Jehova. Izay ny hitantsika amin'ny Joela 2:2 ary ny Joela 2:2 manomboka eo amin'ny 7:12 hoe ny hitsara ny loza sy ny avian'ny fitahiana amin'ny vanim-potoana ka manaiky le fepetra le zanak'olombelona tena nampahory ny tenany, tena nifady anina marina, tena miverina tamin'i Jehova dia le loza mitatao na le loza niatra mitsahatra, le loza mitatao tsy tanteraka fa ny zavatra mitranga eo anatrehan'izay dia ny fitahiana no mirotsaka. Kanefa io fitahiana io tsy hoe nifadianina mba ho tahiana fa no le loza no natonga ny fifadikanana, no le loza no natonga fampahoritena, no le loza no natonga fiverenana tamin'i Jehova. Fa le fitahiana izay mirotsaka amin'izay vanim-potoana izay dia zavatra tonga tsy mampozina, valikafatra sy valisoa omen'Andriamanitra ny olony. Ary rehefa mirotsaka ny fitahiana, satria maninona mirotsaka ny fitahiana? Tafaverina amin'Andriamanitra ny olona. Tena tao anatin'ny fampahoritena tanteraka ary tena ny fony ny trintriarina fa tsy ny fitafiana dia nanjary namindra fo Andriamanitra. Manatanteraka n'le teny ny 7:12 fa andreo mba hanenina ihany izy ozy ka mela fitahiana ao aoriana
zany hoe omen'andriamanitra mamay-pona ny fitahina ary tsy vita ny fitahina fotsiny satria ny fitahina ny fieritreretan'ny olona azy de le zavatra mety am'le nofo fa ny manaraka an'io ny joela toko fahatelo ndrotsaka ny fitahina fa etsy an-daniny keo ny amin'ny andatsahana ny fanamasina ho sy ny tsarana ny firenena rehetra zany hoe io fanamasina zay mindrotsaka io no mitondra ny fahazavana rehetrarehetra mba hitan'ny olona ny lalakaleany ka raha mizotra ny lalana sy ny fiepetra napetrak'andriamanitra ny olona de mitoetra ao anatin'ny fanamasina satria rehefa izay no zavatra hitranga de ho avy ny fitsarana ny firenena rehetra tsisy afabela izy tsy miteny hoe ny fitsarana ny kristianina fotsiny fa na mino ny olona na tsy mino minonina toko-pivavahana zay tazomin'ny olona de ny zavatra mitranga ny fitsarana amin'ny olona rehetra marina ny tenin'andriamanitra tsy azo lavina tsy afaka ilaza mihitsy ny olona hoe zay tsy kristianina ka tsy marina aminay zany teny zany fa mahatratra ny firenena rehetra satria andriamanitra tokana n'andriamanitra ivavahantsika na ary ny tany sy ny lanitra ary tompon'antoka ny amin'ny toe-javatra mitranga rehetra ary izy ny tsy maintsy ho tompony teny farany ary zay ny tokony atahorantsika sy amiko vitantsika manoloana ny afatrafatra ary zay ny natonga antsika nyresaka ao anatin'ny andro fanavotantsika fa mipopivavahana manao hoana ny tokony ho tanterahana de ny fampahoritena zay midika tena fifadikanina ary tsy fifadikanina fomba ivelany fotsiny fa fifadikanina fiainana de manahadiady an'izaytsika zay no natonga atsika mijery ny tokony jona raha iverenana firenena anankiray zay reny voatry Aseria ny tanànan'ny Ninive zay nanorahana ny Jona firenena anankiray zay tena ny liba mihitsy tao anatin'ny fahotany tena firenena petraketraka mpamon'olona ary tena manao an'andriamanitra tsy misy ary tsy mivavaka tamin'i Jehova mihitsy kanefa ny toe-javatra mitranga naniraka ny Jona Jehova Jona toko voalohany ny andininy voalohany sy faharoa tonga tamin'ny Jona zanaka amin'ny tany teny Jehova nanao hoe mitsangana makanisany Ninive ozy ilay tanàna lehibe ary miantsony amin'ny amelezana azy fa tafakatra eto anatrehako ny faratsiny zany hoe rehefa ratsy ny zanak'olombelona na tsy mino an'Andriamanitra ary de manafay Andriamanitra ary ny natsony Jona mandany ianao irahako makany Ninive fa ho asiko zany tanany zany zany hoe tsy mbola miatra eto le loza mbola manambana Andriamanitra maneraka ny mpanompony Andriamanitra milaza loza hiatra amin'ny mponina atao Ninive ary ny faran'izay nijereo antsika teto hoe tena Jona nefa rehefa nirahan'i Jehova nitsoaka izy de hozy tsika hoe ngamo amin'Andriamanitra azy de tsy fantatr'Andriamanitra fa io Jona io andositra fantany mihitsy io fa andositra kanefa zay fandosiran'izay zay mihitsy no atanterahana ny afatra milohany atongavany tany amin'ny tanàna Ninive ary tsy iverenantsika azavaina tsony ny toe-javatra mitranga satria rehefa miditra tao anaty sambate ho an'ny Tarsisy Jona de nahatonga rivo-doza Jehova zay nampiverina ny olona tamin'ilay Andriamanitra marina satria le olona niaraka tamin'i Jona tao de olona samy nanany Andriamaniny samy nanany fahaizany samy nanany areny samy nanany voninahiny samy taraina tamin'Andriamanitra ary fomba fanampofon'Andriamanitra zay le hoe loza zay nanantanina n'le samyzay efa mila horendrika mba avelan'Andriamanitra tena anatanteraka ny sitrapon'ny olona hivavaka amin'le Andriamanitra heveriny fa mahavonjy azy tsy nisy na de Andriamanitra ray mitaraina an'ireo olona reo na malivavaka fa vomaika ny amafy ny loza fa Jona kosa nefa naandry natory satria fantany Jehova zay naniraka azy fantany ny Andriamanitra zay naniraka azy de zay no natonga ny olona nanontany an'i Jona tamin'io vanim-potoana io hoe fa maninona ianao no de matory ozy izany Andriamanitra ivavahanao de nilaza tsotra Jona tamin'izay vanim-potoana zay ary zay ny fanampirofona fa tokana ny Andriamanitra ivavahana Jona toko voalohany de ny andininy fasivy zao ny valitenin'ny Jona de hoy izy tamindreo Hebreo aho ozy ary Jehova Andriamanitra ny lanitra no ivavahako de izay nanao ny ranomasina sy ny tany maina gaga reto olona reto taitra
satria mivavaka tamin'ny andriamaniny tsy namaly vavaka dia ny angavy amin'ny jona mafy mihitsy mba hitaraina amin'andriamanitra. dia teo jonany nandray fanapa-kevitra izay mbola ho azavaintsika somary lalindalina fa fivadikana moa no resahantsika. dia ny fanapa-kevitra nyraisin'ny jona ny andininy fa 7 rehefa tena niamafy le loza dia nitaraina tamin'i Jehovah izy ozy ka nanao hoe mifona aminao izay Jehovah aoka tsy ho faty izahay no ny amin'ny ain'ity lehilahy ity ary aza tao mpandatsaka raha marina izay fa ianao Jehovah efa nanao izay sitraky ny fonao satria no natonga azy ny resaka an'izay. Jona mihitsy ny teny betao a dia atsipazo any an-dranomasina dia hitsahatra ny loza izany hoe mba ho fanaporofona amin'reto olona reto fa ny Andriamanitra izay ivavahany Jona no tompo marika ny amin'ny fiainany zanak'olombelona rehetra. Izy no afaka mamaly vavaka, izy no afaka mamonjy ao anatin'ny loza mba ahafahany reto olona reto mandray fanapa-kevitra anary ny Andriamaniny satria samy manana ny Andriamaniny ary reto rehefa tena tonga tokoa ny loza dia ny zavatra mitranga tsy maintsy mampitodika hoe iza marina ny tena Andriamanitra tena izy ka na dia nanany safidiny ary reto olona reto rehefa nahita ny herin'ny Andriamanitra izay nivavahany Jona satria zavatra fahafa nangatahany Jona betao a dia atsipazo any an-dranomasina. Idirantsika somary lalilali izy io mba hatakaratsika fa miditra an-tsehatra eto ny zavatra nataon'ny Kristy ho an'ity zao tontolo zao ity satria ohatra nataon'i Jesosy izany any amin'ny Mateo 12 hoe tsy misy famantarana azo omena anareo mantsain'ny fariseo sy ny mpanorandalàna izay fatrapitady famantarana sy mpijangajanga ozy taranaka raha tsy fanahy. Tsy misy famantarana azo omena anareo afa-tsy ny famantarana ny amin'ny Jona mpaminany fa tahaka ny toeran'ny Jona atelonandro sy atelon'alina tao kibon'ny azan-drano tsy maintsy hitoerany zanak'olona ao kibon'ny tany atelonandro sy atelon'alina natsipy Jona izany hoe misy tandindony asa izay nitanterahan'i Jesosy Kristy ao anatin'ity tantaran'i Jona ity fa somary lalilalina kokoa iverenantsika io fa anazavitsika aloha mahakasika ny fifadikanina dia inona ny zavatra mitranga ny batainy izy ireo izy ny 5 Jona ka natsipy ny tany anaty ranomasina ary dia nitsahatra ny fisafoaky ny ranomasina nahatahotra ny Jehovah indrindra ireo olona ireo namono zavatra atao fanatitra ho an'i Jehovah sady ny voady izay ilay fiverenana amin'i Jehovah. Ary fantatritsika tsara ao anatin'izany loza izany tena natsipy tany an-dranomasina tao lenga ny entana rehetra tao anatin'ny samba tsy nisy vanim-potoana ntsony heritreretana hoe nao narera olona fa ndao tena hikatsaka ny sakafo hoanina aiza no hitan'izany fa izay zavatra nanavesatra rehetra na sakafo ary io mba fahana mamonjy ny aina miezaka tamin'ny herin'ny tena natsipy tany an-dranomasina daholo fa tsy nampitsahatra ny loza. Tsy nisy vanim-potoana heritreretana ntsony hoe andaotsika hifady anina fa le fifadikanina mbola ho tsapatsika izany tao anatin'ny reto olona tao anatin'ny sambo reto dia tonga ho azy tsy niterena ohatra ny lasa fiainana satria loza ny miatra. Ka rehefa tena hita fa voapirofo fa marina le tenin'ny Jona izay tena fijoroana vavolombelona ny amin'ny fisian'Andriamanitra atsipazo fa hitsahatra ny loza natsipy tokoa Jona nitsahatra ny loza niteraka fiverenana tamin'ilay Andriamanitra marina teo anatrehan'ny reto olona reto lasa nivavaka tamin'i Jehovah lasa natahotra an'i Jehovah namono zavatra atao fanatitra ao anatin'ny soratra masina zany raha vao misy famonoana zavatra atao fanatitra dia midika an'izay fanompompivavahana fifandraisana amin'Andriamanitra ary izay koa be deabe ange ny fanompo-tsampy fa mamono zavatra atao fanatitra midika ny mivavaka fa mivavaka amin'Andriamanitra izy fa teto tamin'i Jehovah Andriamanitra mivavahany reto olona samihafa firazanana samihafa karazana samy nanany ny fahaizany sy ny fombany samy nanany ny Andriamaniny miaraka amin'ray fo ny ray saina tafatodika amin'Andriamanitra ary dia torak'izany koa ny zavatra mitranga manerina an'izao tontolo izao samy mitaraina tamin'ny Andriamaniny avokoa fa saingy mamindra fo no Andriamanitra somary mitsahatra ny loza na dia mbola mitoy ary aniady amin'izao vanim-potoana izao ary mety heritreritra satria mbola velonaina ny olona hoe ny Andriamanitra iny no namaly vavaka tamin'izay fa ny azo antoka fotsiny dia tsotra Jehovah Andriamanitra ny Kristianina nampitsahatra ny loza ary mbola mitaona ny olona rehetra izy mba hitodika amin'io Andriamanitra tokana io tahaka an'izay toe zavatra mitranga
tao anatin'ity sambo andeha ho an'ny Tarsisy ity. Ary zay no andrasan'Andriamanitra amintsika nahatonga antsika andray fanapa-kevitra teny hiverina amin'ny Jehovah. Dia inganitsika ny toko faharoa anatin'ity Jona ity, fa tonga dia ny toko fahatelo. Inona ny zavatra mitranga? Tonga fanoroany tamin'ny Jona ozy ny teny Jehovah nanao hoe mitsanganaka makanisa ny Ninive, ilay tanàna lehibe, ary toroy aminy ny teny izay lazaiko aminao. Dia nitsanga ny Jona ozy ka nakany Ninive araka ny teny Jehovah. Ary Ninive dia tanàna lehibe teo anatrehan'Andriamanitra, dia lalana teloana. Zany hoe teo Jona satria nisy fahagagana naseho an'Andriamanitra, natsipy tao anatin'ny rano izy, ary natelo ny hazan-drano lehibe, tsy maty tao izy fa nalohan'ny hazan-drano rehefa avy eo. Ary teo anatrehan'izay dia niteraka ihany koa tao amin'ny Jona fiverenana tamin'i Jehovah, ka le iraka nampanaovon'izay nandrosirany teo amin'ny vanim-potoana io. Tapa-kevitra amin'izay izy anatanteraka ny iraka nampanaovon'Andriamanitra azy andeha ho an'ny Ninive. Ary inona ny afatra? Andiny faefatra. Ary Jona ozy ny tompoka nandeha tao an-tanàna lalany indray andro, ka nitory hoe rehefa afaka 7 andro ho ravahan'ny Ninive. Ary zay ny tena anisan'ny zavatra tsy tokony ho adinontsika. Tsy mbola tonga ny loza, fa nirahana fotsiny anambara amponina tao Ninive. Raha afaka 7 andro dia zao ho ravahan'ny Ninive. Ary fomba n'Andriamanitra io, milaza loza izy, fa tsy tonga dia mampiatra loza, fa manambana izy, mampitandrina izy, isy loza andringanana amponina ao Ninive. Ary misy tanjona kendreny ary fifadikanana ny resantsika. Ary zay ny antony reny loza maro isan-karazany reny, na loza miatra na loza manambana. Dia zao fitaovana eo am-pelantanana an'Andriamanitra reny, mba hisintomana ny olona ho tafaverina tanteraka amin'Andriamanitra, hivavaka marina amin'Andriamanitra. Ary rehefa tonga tao amin'izany tanàna ny Ninive zany Jona, dia nanomboka nandritra nandeha lalana ray andro ray manontolo zany, lavitra nge zany, mivazavaza, miomanina raha afaka 7 andro ho ravahan'Andriamanitra ny tanàna ny Ninive. Zany hoe nilaza loza, ary ty loza ty tsy mbola niatra, fa loza nampitaina tamin'ireo olona reo hoe tena tsy maintsy ho ravahan'ity Ninive ty, foy ny tantarany azy ao anatin'ny bokin'ny Jona. Fa tsy maintsy, satria Andriamanitra no naniraka, ary Andriamanitra tsy hoe amely fotsiny amin'izao hoe ho ravako Ninive, fa tsy maintsy nampahafantarin'ny Jona andreto mponina tao Ninive ireto ny antony andravan'Andriamanitra tanàna ny Ninive. Dia le retary amin'ny Jona toko voalohany tary hoe tafakatra eo anatrehako ny faratsiana. Hitanareo zany, Jehovah no miteny, satria noho ny faratsianareo, noho ny fahalozanareo, noho ny tsy firarahinareo an'Andriamanitra, noho izany rehetrarehetra zany, dia zao nanapa-kevitr'Andriamanitra afaka 7 andro ho ravahana ny tanàna ny Ninive. Ary zavatra tahaka an'izany ihany koa, ny zavatra tsy maintsy hitrangange, fa ny olona tsy mahatakatra an'izany, satria ny afatra lehibe amin'izao vanim-potoana melohan'ny faran'izao dia tahaka ny hoe afatra tamin'ny Ninive ihany. Manompanampon'Andriamanitra tena miazona ny famarinana dia milaza ny loza io tsy maintsy ho ravana ity izao tontolo izao ity, na tiatsika na tsy tiatsika, tsy maintsy ho ravy ity izao tontolo izao ity, tsy maintsy tonga ny loza. Fa saingy amin'izao androm-pahavelomana antsika izao tsy mbola miatra ny fandravahana an'izao tontolo izao, tsy fahamantarina naseho an'Andriamanitra, fa misy zavatra andrasan'Andriamanitra amin'ny olona, ary tsy afaka tsika manaisotra an' Jesosy Kristy izay mpisorona be mitaraina amin'ny feo tsy azo tronona ao amin'ny efitra masina indrindra any an-danitra. Tsy mitsanganao izy raha tsy tonga fataperan'ity zao tontolo zao ty. Ary raha mamerintsika hoe inona ny fanompoam-pivavahana tokony ho tanterahana amin'izao vanim-potoana izao, fanompoam-pivavahana fanavotana, fiverenana amin'ny Jehovah, ny fifadikanana amin'ny fitarainana sy ny fitomanena. Satria nahoana azo antoka fa ty tena loza tsy maintsy hiatra ty, naroviana tsy maintsy ho ravana ty izao tontolo izao ity. Fa betsaka ny olona manjeny ny andro lava, satria tsy mbola amin'ny fiainany mahatongavan'izay faharavan'izao tontolo izao, dia mini manampitsofina manoloana ny afatr'Andriamanitra fa mety ho tampoka amin'ny olona izay fandravan'izay. Inona nefa ny zavatra mitranga raha mijeritsika ny Jona toko fahatelo? Nisy mpanompon'Andriamanitra raha fitinitsika ny rahan'i Jehovah: Jona,
inona le afatra nampitainy ny raha natao Ninive ary ny afatra nampitainy mba hanambara ny mponina tao Ninive ny faratsiny sy ny loza hitranga aminy vokatr'izay faratsiny zay. Misy loza mitatao enjady amin'ny Ninive vokatry ny faratsiny tsy tongatonga ho azy io loza io. Ary zay no mahatonga antsika miresaka hoe tsy hoe mila voatsiary Andriamanitra fa ny raha ny Jona tsy maintsy nampavavatra tamin'ny tanàna ny Ninive izy. Ny faratsianareo no nahatonga an'izany rehetrarehetra zany. Tezitra Jehova horavana ny tanàna ny Ninive, ny dikan'izay fandravana ny tanàna ny Ninive zay isy fandringanana ho an'ny olona rehetra ao Ninive. Rehefa nambarany Jona zay ny 15 sy ny manaraka dia nino an'Andriamanitra ny mponina tao Ninive ka niantso fifadikanana sady nitamby tafy lamba fisaonana hatramin'ny lehibe ka hatramin'ny kely. Zany hoe tonga dia tsy nisalasala reto olona reto, tafapaka tao anatin'ny fon'ny olona ny fitoriana nataon'ny Jona, ny fampibaribarina ny zavatra tsy mety nataony, ny ota zay nitazominy reto mponiny reto hoe tena horavan'Andriamanitra raha afaka 7 andro. Ary rehefa tena jerevana ny soratra masina dia za manokana dia miaitra any Jona. Izy rery no nitory fa navita nampibebaka tena tanàna iray manontolo tsy nisy fandafana fa na dia ataoko hoe tsy nahalala an'Andriamanitra reo hatramin'izay nandeha tamin'izay daniny kibony rehefa nambara taminy hoe isy loza hiatra horavana ny tanàna. Nino an'Andriamanitra ary nidikan'le nino natoky fa marina le teny zay nambarany Jona mpaminany. Io finoana io mahadiso hevitra ny olona ny fandraisana ny finoana io satria matetika ny olona rehefa miresaka hoe mino dia nivavaka tamin'Andriamanitra izy dia rehefa tanteraka ny zavatra nangatany zay natao hoe mino, tsy zay natao hoe mino. Fa ny finoana avy amin'ny teny grika hoe pistis, fitambaran'ny teny anankitelo, fianteherana tanteraka, fahatokiana tanteraka ary fankatoavana tanteraka an'Andriamanitra. Ka raha vao misy teny hoentiny tamin'Andriamanitra dia tsy miady varotra fa tonga dia mino tanteraka hoe marina zany tsy maintsy isy loza tokoa. Ary zay io no resahany aty hoe mino an'Andriamanitra ny mponina tao Ninive, zany hoe natoky ny famarinana nambarany Jona zay afatra avy amin'Andriamanitra dia vokatr'izay ny fadianina miantso fifadikanana sady nitafy lamba fisaonana hatramin'ny lehibe ozy ka hatramin'ny kely. Inona no natonga an'ilay fifadikanana? Le loza manambana, le loza efa hiatra vokatry ny faratsiny. Ary zay dia efa lesona ngezabe ho amintsika raha ny bokin'ny Jona satria tsy hijeriny fotsiny tsika fa tsy maintsy hijeritsika ho amin'ny soratra masina fa tsy mifanohitra mihitsy ny soratra masina hoe ho amin'ny toko anankiray dia misy loza manambana fa ny amin'ny toko anankiray fangatahana zavatra. Fa raha vao misy ny fivadikanana zany raha ny bokin'ny Jona fotsiny ny resahantsika dia ny miteraka ny fivadikanana dia noho ny fisiany loza efa hiatra vokatry ny fiodinana na vokatry ny fahotana na ny faratsin'ny olona dia mitodika amintsika isam-batan'olona. Inona ny manosika antsika hifady aminy? Tsapantsika ve fa misy loza mananontanina efa hiatra amintsika? Tsapantsika ve fa io loza efa hiatra amintsika io vokatry ny fiodinantsika sy ny faratsitsika? Ka raha tsy tonga amin'ny fibebahantsika miatra amintsika ny loza, zay efa lesona azo sotonina ary zay ny fototry ny fifadikanana. Dia niantso fifadikanana sady nitafy lamba fisaonana hatramin'ny lehibe ka hatramin'ny kely ozy. Ary noho ny efa reny mpanjakany Ninive zany dia nitsangana niala tamin'ny seza fiandrianana izy ka nanaisitra ny akanjomboninaany dia nisarona lamba fisaonana sady nipetraka tamin'ny lavenina tsy rarahany kristianina irery fotsiny. Ary io nahatonga antsika niresaka tamin'ny farany ny afatr'Andriamanitra dia afatra ho amin'ny firenena rehetra, na amin'ny sehatra fitantanana ranofo na amin'ny sehatra ara-pivavahana, mba hiverina tanteraka amin'Andriamanitra satria tsy mandeha misaraka zany io. Andriamanitra no mametraka mpanjaka, izy no manaisitra mpanjaka ka ny afatra tsy hoe anjara mpivavaka ihany no miditra amin'izay fampahoriteny zay fa anjara ny olona rehetra na izy na iza satria zavatra mitranga eto nandrehan'izany ny mpanjaka mihitsy ozy nanaisitra ny
fitafim-boninahiny tsangana ny ala tamin'ny seza fiandrianana izy nanaisitra ny akanjom-boninahiny ny sarona lamba fisonana sady nipetraka tamin'ny lavenina ary zay le resantsika hoe le fifadikanina tamin'izany vanim-potoana zany tsy hoe tena atsahatra fotsiny inge raha ohatra ho raisina ara-bako teny ka te hiverina marina hoe anatanteraka fifadina kanina ara-bako teny de tsy ny sakafo fotsiny tsy hohanina tsy ny rano fotsiny ny sotrono fa fampahoriteny miosondavenina mitafy lamba malailay isorona dolo ny akanjo tsara rehetrarehetra zany ny tena fifadikanina raha jerevana ara-bako teny zany ho tanterahana ara-bako teny zay ny fifadikanina fa niny olona le metimety amin'ny fotsiny no tanterahany kanefa misy antony zay rehetrarehetra zay tsy hoe tongatonga ho azy zany tsy hoe miforoporonina ho azy zay le fifadikanina zay ny tanterahana zay fa misy antony manokana zay ho takaritsika ny zava-miafina mambadika zay satria fanimpom-pavahana tena ty tokony ho tanterahantsika am'izao andro faran'izao tsisy afabela ny firenena rehetra matetika ange ao anatin'ny fitoriana ny filazantsara tahak'izao de ny fomba filazan'ny olona zay tsy ao anatin'ny sehatry ny fitoriana filazantsara zany ndray le rediredy fa ny matetika fa adalàna ho an'izao tontolo zao satria tehirizina ho an'ny fahaverezana izy fa mifamonjena kosa ho an'izay mino famonjena ho an'izay mino ary mariky ny fitiavan'andriamanitra tsisy akanavaka na inona ny inona toerana misy an'le olona atson'andriamanitra hiverina aminy satria ny fifadikanina de mariky ny fiverenana am' Jehova de efa zavatra goavana be ny zavatra hitatsika eto ny 17 nasaina nantsona sy nambara eran'ny Ninive araka ny didin'ny mpanjaka sy ny mpanapaka hoe aza vela isy anendry-anina akory na olona na biby fiompy de ny ondray manosy sy ny omby eny aza vela isy inana na isotro rano akory fa aoka samy isarona lamba fisonana ny olona sy ny biby fiompy ozy ary aoka hitaraina mafy amin'Andriamanitra izy ary aoka samy hahafo ny lalany ratsy sy ny fanojany eny an-tanany avy izy rehetra fa angamby hiverina ihany Andriamanitra ozy ka nenina ary hiala amin'ny fahatezerany mirehatra mba tsy ho lanindritra isika de sy hoe misitona lesontsika inona no nahatonga an'izay fifadikanina tao Ninive zay nino ny famarinana ny tenin'Andriamanitra netiny Jona izy inona le famarinana ny tenin'Andriamanitra horavana ny tanàna ny Ninive fa maninona no horavana raha tsy toetra reto olona reto ary io tsy niandry akory le olona hoe tapitra ny 7 andro zay vao niditra tamin'izay le hoe fidirana amin'ny fifadikanina fitoerana misondavenina zay nitafy lamba fisaonana zay fa vao niteny fotsiny Jona vao nanomboka le andro 7 vao nanomboka fotsiny de tonga de zay baika nomena ny mponina tao Ninive tsy niandro hoe aloaloha andrasana 7 andro hitatsika ny famarinana zay fa tonga de nahatoky fa marina le teny de nanomboka ny taraina rehefa tena jerevana ny tao Ninive zany tena tsy nitsahatra io fifadikanina io raha tsy tapitra ny 7 andro sy ny 7 alina de mitovy am'le fifadikanina nataon'i Jesosy Kristy tany anevitra 7 andro sy 7 alina ary misy antony lehibe zany rehetrarehetra zany fa ny zavatra tokony ho hitatsika aloha hatreto ninonina fanazavantsika matoa niditra tamin'ny fifadikanina reto olona reto misy loza amin'ny tatao ao ary le loza hiatra fa tsy mbola tonga fa vokatry ny fahotan'ny olona no miteraka ny fifadikanina de zay no ametrahantsika fanontaniana aloha am'izao vanim-potoana zao fatra-pifady anitsika kristianina fa tsapatsika ve inona le loza satria ny loza manosika ho amin'ny fifadikanina ary io loza io tsy tonga raha tsy mpanota matsapa fa mpanota ve ny olona ary zay no manosika ny olona ho amin'ny fifadikanina de hitatsika ny famarinana soratra masina fa tsy miova ny fifadikanina fa saingy miodina ao anatin'izay zavatra zay mandrakariva tsy hoe tato amin'ny bokon'ny Jona de hafa ny fifadikanina tao fa tany amin'ny hafa de hafa ny fifadikanina tany fa zavatra mitovy am'izany daholy ka raha lesona azontsika tsoahana teto tsy tokony hiditra fifadikanina raha tsy mahatsapa ny loza efa enjery ary zay loza efa enjery zay vokatry ny fahotana ary zay fahatsapana ny loza efa enjery zay mahatonga fiverenana am' Jehova ary zay no nahatonga ny reto tanany reto tsy hoe niandry an'le 7 andro ho tapitra vao niditra tamin'ny fifadikanina fa vao nanomboka nitory fotsiny Jona
dia zao tamin'ny andro voalohany mandrapatonga ny andro 70 dia tafiditra tsara tao anatin'ny fifadikanina retim-ponina taony Ninive reto dia hitantsika ny vokany rehefa avy eo vokatry ny fifadikanina araka ny soratra masina. Inona ny zavatra mitranga amin'izay? Ary eo tsika ny mandiny tena manoloana ny fampianarana zay raisitsika amin'izao vanim-potoana izao. Io zavatra avy amin'Andriamanitra io ary tena fampahoritena zay ny mahatonga ny jojo ilay tena ny fonareo mitritriary fa aza ny fitafianareo aoka hiverina amin'ny Jehovah ianareo amin'ny fifadikanina sy ny fitarainana ary ny fitomaniana satria mitaintaina no n'le loza efa mananotanina hiatra kanefa mandra-pahatonga ny vanim-potoana hitrangany zany zavatra zany tsy mahandry andro tsy mahandry alina ao anatin'ny fitarainana amin'Andriamanitra mba hatonga n'izay fitsarany loza izay ary misy antony matombotsahatra ny loza fa tsy hoe afaka ny 70 andro dia nitsahatra fotsiny tamin'izao ny loza fa manamba n'Andriamanitra dia mizaha toetra Andriamanitra taka ndray aman-dreny rehefa maditra ny zany manamba nareo fa tsy mikapoka fa rehefa tena tonga ny fiovan'ny zanaka tsy mikapoka ny ray aman-dreny ary hitantsika zava-miafy ny fifadikanina ny famarinan'ireny bokon'ny Joël ireny misy ny loza efa niatra dia misy ny fananarana misy ny loza manambana fiatsonany olona hibebaka tapa-kevitra le olona fa tafaverina amin'Andriamanitra nirotsaka ny fitahiana ary tsy ny fitahiana rery fa mantombotra ny fataperanteny zao tontolo izao ty nirotsaka ny fanahy masina io le tomboka se raisin'ny olona dia ho avy ny fitsarana ny firenena rehetra ka mba tsy ho isan'izay ho tsarana ho any amin'ny fanamelohantsika fa mba anaiky ny famarinan'ny tenin'Andriamanitra satria ao anatin'ny volana tisirian'Andriamanitra tsika ao anatin'ny andro fanavodana tsy mbola mitsanga n' Jesosy Kristy noho izany tokony hampahorintentsika tokony hivadianitsika tokony hiverina amin'Andriamanitra amin'ny fifadikanina sy ny fitomaniana ary ny fitarainana taka ny nataony retom-pony nataony Ninive reto natoko sy mino aho fa raha tafalatsaka lalina ao anatin'ny fotsika zany afatra zany misy fiadanana misy firotsahany fitahiana ataon'Andriamanitra amin'ny firenena amin'ny fiangonana amin'ny isambatan'olona tsy raray avy kanefa dia azoko antoka tsy ny olona rehetra nkeno anaiky an'izany fa misy ny olona matahotra an'Andriamanitra tena ho tafaverina marina amin'Andriamanitra matahotra an'Andriamanitra dia noho ny amindreo olombitsy vonona ankatoa ny tenin'Andriamanitra vonona ampahoro ny tenandreo mamindra fo amintsika Andriamanitra ary mahatoky sy mihina fa misy ny famindrampon'Andriamanitra ho ataony amin'ity firenena malalantsika ity voninahitra ao an'Andriamanitra rery any vavakitsika misotranao Jehovah'Andriamanitra ray no mitenina ndray izay tonga teny mampieritreritra mba hoentinay mandiny tena manoloana fandehananay ampahazarona mifankatoavana ny teninao matetika tsy mifanaraka amin'ny hevitrao ny fomba anatanteranay mifampahoritena fa matetika dia filanjavatra mandrakariva fa tsy tsapanay ny loza mananotanina anay misy ara-ny loza efa miatra fa tsy mampitodika anay zany ary tsy tsahatra io loza io fa mbola ho asehonao mandrakariva ary ny loza faratapina dia ny faravan'ity zao tontolo izao ity le toe-poniny olona tao Ninive rehefa nilazan'ny Jona ny loza hitranga loka mba ho toe-ponay dia matoko sy mino fa jery ny sambatan'olona tsy raray avy ianao amerina amin'ny laony ny fiangonana zay nandeha mpahazara ka tsy nanaraka ny sitraponao hijery ny firenena iray manontolo ny mpitantana mba ho mpitantana na eo amin'ny sehatra ranofo ary manana tahotra anao ka andeha ho amin'ny famarinana mba hiadana ny vahoakanao dia matoko sy mino Jehovah'Andriamanitra ray io satria anao ilay nampitsahatra ny loza dia androtsaka ny fitahiana mananampyampy amin'ny sambatan'olona tsy raray avy indrindra eto amin'izao firenena izao dia misaotra indrindra ray io ny anaran'i Jesosy amen. Manao velona antsika amin'ny anaran'i Jesosy dia ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo amintsika mandrakariva.